Araka izany dia fitariana olona hidina an-dalambe tsy nahazahoana alalana no antony samborana ny mpitandro ny filaminana an'Andriamatoa Alain Marsan tazomina eny anivon'ny brigadin'ny gendarmerie pirenena eny Betongolo ny lehilahy ary atao fanadihadiana. Taoriny ny fisamborana azy teny amin'ny Vasakosy, nentina teny amin'ny tobin'ny FIGN, avy eo nafindra teny amin'ny brigadin'ny gendarmerie pirenena eny Betongolo Alain Marsan. Ny atoandro teo ihany dia nisokatra ny fanadihadiana azy araka ny taritra nataon'ny lehiben'ny CIRGN nitarika ny fitandronan'ny filaminana nataon'ny Emoreg. Noho ny sécurité dia nampandalovy kely teny amin'ny FIGN zany dia ao amin'ny tao famotorana zany izy amin'ny fotoana izao ao amin'ny brigady Tanaville. Olona zao mihitsy vao nisaraka taminy, nisaka taminy ny antsony vadiny mikarakara ny sakafo nohaniny rano ny sigara zay ny fony dia manomboka amin'izao fotoana izao ny famotorana ary efa ho toerana ramatoa Solovava zay nalaina. Ao anatin'ny 27 ora tazonana azy dia atolotra ny fitsarany Alain Marsan ho ny lehiben'ny CIRGN. Tsy atolotra ny fitsarana satria izy rehetra nandalo taminay ka nanao esika andalambe tsy nahazo alalana dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Raha tsisy araka izany ny fiovana dia ny alatsinainy ho avy izao no hiakatra fampanoavana eny amin'ny fitsarana nosy Alain Marsan. Mikasika ny rahampitso dia nilaza ny mpitariky ny Emoreg ny général Rakotomana Florence fa tsisy ny ahina momba ny filaminana. Ho amafisina trano ny fitandronan'ny filaminana eto Antananarivo, mandrisy ny fankalazana ny 27 taona ny tolom-pahafahana 20 Martsa 1770 sy 1900.